ny asanay zany dia miompana foana manomboka amin'ny politique générale de l'État manatanteraka zany zay hita fa hoe zay mitetika entina anatanterahana ny andraikitra amin'le asam-panjakana mikarakara vahoaka sy asam-panjakana momba ny fampandrosoany satria ny administrateur civil tsy natao fotsiny hoe administration administrante fa matoa hoe afaka manao tantsorika amin'ireo collectivité territoriale décentralisée tena manana fiofanana maro lafy zany zahay tao dia afaka zany manao ainga koa ho an'ny fampandrosoana dia nefa ny raha variana zany zahay ohatra amin'ny raha politika tsy vitanay intsony izany ny andraikitra anay zany dia manatanteraka araka n'izay politika mpanjakana misy kosa fa zahay zany tsy miala amin'ny politika mpanjakana satria ny politika mpanjakana dia fatatsika fa ny oekeny vahoaka matoa mandalo amin'ny assemblée nationale dia anjaranay manatanteraka fa io koa moa ny omby indray mandry tsy indray fo mety misy ny maningana ary zay zany ifampifaizana ny vokatra izay olona tsy amin'ny toerana maizy sy amin'ny maripahaizana misy azy zay dia zay no mampatonga le manala baraka ny corps ny administrateur civil satria olona tsy mahay olona tsy nianatra olona tsy niofana momba n'izany akoriny lasa miteniteny foana amin'ny alalan'ny corps ny administrateur civil ary lasa mirehare fa izy ny tena administrateur civil fa lasa ianao nianatra indray no to lasa ohatrany hoe lasa tao ambany zavatra